Isorantrano toko lasy toboko vavy tsy misaraka amin'ny fahitalavitra Maty TV tonga soa ihany keo ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy dia manasa antsika hanaraka izany hatramin'ny farany makasika ny fandriampahalemana avy hatrany ary no isan-tarantsika ny fotoana amin'ity takariva ity. Androany no niakatra fampanohavana ny mpandraharano fonja sy ireo tafiditra tao anatin'ilay raharaha accès banque teny Andraharo. Afaka avokoa ary ny mpandraharano fonja izay niisa 12 naverina nahiditra amponja kosa i Rasolo Stefana izay naman'ireo mpanafika ankilany mangataka ny sy ny fanadihadiana makasika an'ireo basy tratra teny amin'ny Stefana ny mpandraharano fonja ao anatin'ity raharaha ity. Nampidirina eny amin'ny fonja ny CFA i Rasolo Stefana izay gadran-tsoka ary naman'ireo izay namaky ny banky accès banque teny Andraharo ny alarobia lasa teo. Afaka kosa ireo mpandraharano fonja miisa 12 izay notazomin'ny zandary taorian'ny raharaha teny Tsiandana. Io ny fanapa-kevitra izay navoaka ny fitsarana taorian'ny fionan'ny voapanga ny volakandro teo. Matoa zany ireo namanareo afaka madidio dia langa marivo tototra nataon'ny zandary. Somary pototra ny fiampangana nataon'ireo namanareo. Azamo zany ankeo fa ny teny mahatoky ny fitsarana malagasy aho. Misaotra ny fitsarana satria tena nampanjaka ny fahamarinana izy. Faharoa manarakaraka an'izay dia izahay no nahazo any Rasolo Stefana Tetsiadana. Mbola mafisinay io. Tena ampelantananay izy nalain'ny zandary. Fahatelo manarakaraka an'izay misy ny atao hoe article 51 ao 95/010 ao amin'ny statut particulier ny mpandraharano fonja. Tsy najain'ny zandary io. Tsy azo kitikitihana ny mpandraharano fonja raha tsy misy alalana avy amin'ny ramatoa minisitra hoe enjehana noho ny zavatra anankiray raha tsy hoe tratra ambodiomby. Izay flagrant délit moa ny dikan'izay. Mafisiketo tsara mihitsy fa madio ny mpandraharano fonja matoa afaka madidio. Dia manarakaraka an'izay fahaefatra misy moa an'le Kalaknikov sy PA Makarov. Io zavatra io dia takinay tsy amelanay mihitsy mangataka fanasokafana fanadihadiana mikasika an'io zavatra io zay. Ny zavatra tena mampalahelo anay zany nampalahelo anay mahitsy dia ho lazainy eto ny famingavingana nataon'ny zandarmerie andreo namanay ireo ny talie paritra ny fandraharano fonja Analamanga ny kasitana daholo ireo namanay ireo taony nopahopaina ny tsiratsiraina. Ny tondran'ny mpandraharano fonja fanazavana ihany koa ny mikasika ny nivoan'ny Rasolo Stefana ny fonja sy ny fikaroana azy. Mikasika hoe sortie régulière nivoan'ny Rasolo Stefana tato Tanimora. Tamin'le 20 septembre 2012 nimenda demande d'escorte io. Io demande d'escorte io fa averan'ny détenu io zany anatin'ny texte io satria tsika dia manasa ny zon'olombelona. Raha ohatra nareo fa mila fanamarinana fa hoe taratasy vao niforonina vao tamin'ny afako maly io avis de recherche io makalesana ny BC5 satria BC5 dia efa saisi tamin'io dossier io satria le même jour nanaovana évasion dia nanaovana rapport ary nanaovana enquête tany amin'ny brigade de recherche no tamin'ny BC5 anosy. Mikasika le bere angambany nanitra n'ity crise ity ataoko hoe nanitra n'ity hoe nisy attaque teto Antananarivo tany amin'ny province mbola sy nisy bere pénitentiaire na fanamina pénitentiaire nanaovany dahalo fa any ambanivohitra ny fanamina gendarmerie midika ve zany satria miteny zareo fa hoe zahay tafiditra amin'io affaire io midika ve zany fa ny gendarmerie koa tafiditra amin'ny attaque rehetrarehetra eto Madagasikara eto satria fanamina gendarmerie sy ny Kalaknikov sy fantatra police na gendarme ny tompon'ny Kalaknikov reny. Araka ny fantatra dia miverina manao ny asany ara-dalàna ireo mpandraharano fonja ireo mandray ireo gadra ary manolotra izany eny amin'ny fitsarana ny mpandraharano fonja azo ny fianakaviana atao ihany koa ny mamanga ny voafonja manomboka rahampitso.